eo amin'ny tontolon'ny fialamboly kosa indray dia mamerina kilalao fanao ny ankizy malagasy teo aloha toy ny fampianarana dihy gasy sy ny fanaovana tao-trano vita amin'ny tanimanga. Io no tanjon'ny fikambanana lato amin'ny hetsika andao ilalao izay karakaraina izy ireo. Mampifalifaly ireo ankizy efatra ka hatramin'ny 12 taona mandritra izao vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra izao ny fikambanana lato etsy amin'ny ANS Ampefilo. Manamarika izany kilalao izany ny fitazomana ireo kolontsaina malagasy amin'ny fampianarana ankizy ny dihy gasy sy ny fanaovana ny tao-trano vita amin'ny tanimanga. Zavatra karakaraina sosolanto lato amin'ity dia ny hoe andao ilalao ho an'ny ankizy kely de 4 à 12 ans. Dia ny anaovana an'ity hetsika ity ampilalaon'ny ankizy ampianarana ankizy any amin'ny tranony dia nampiala zareo amin'ilay kilalao le hipetraka rery dia tsisy atao dia ny ialana zareo amin'ilay teknôlôjia fa mba hiverenana amin'ilay kilalao taloha fanao taloha moa izany ohatra ny hoe manao vitsili milalao fotaka manao tranotrano ohatr'izay. Mila milaza indray andro mialoha ireo ray aman-dreny tia ampilalaon'ny zanany eny amin'ny hetsika andao ilalao ANS Ampefilo karakarain'ny fikambanana lato. Raha ohatra te ilalao araka aminay ny ankizy manomboka ny latsinainy dia tokony ny zoma izy dia efa milazanay karakara mba ahafahana mamandrika ny toerana satria fitsina ihany ny zaza raisina amin'ny isan'andro satria tanora ny karakaran'ilay ankizy dia mila raha maso tsiraidray vitsy ihany no raisina amin'ilay ankizy dia mila ray andro mialoha isaky ny mitrahana an'ilay ankizy dia isaky ny participation dia 10 ariary par enfant par jour. Efa nanomboka ny 20 Jolay teo ny hetsika andao ilalao ary tsy farana raha tsy amin'ny 9 volana Aogositra izao. Ny taona 2014 no efa niforona ny fikambanana lato izay vondrona ny tanora eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 15 taona. Tanjon'ny fikambanana ny ampilalao sy hitondra fitsikina ho an'ny ankizy.